petraka aminao fantatrao zany ny tena pentekosta ara-baiboly tokoa androany hoe tsy maintsy andro lahady le izy a dia raiso zany ny fanapahan-kevitra sahia mijoro hoe ay fampianaran-diso le nametrahana le pentekosta atsika ho andro hafa mety hoe latsinainy io indraindray larobia indraindray lakamisy tsy fantatro hoe fa ny pentekosta zany tsy mitovy amin'ny paska novina ny paska zany no afaka miova hoe mety ho talata mety alahady mety alarobia mety alakamisy arakarak' le fisehoan'le volana iny miovaova iny fa tsy miovaova manaraka an'iny ny pentekosta fa ny pentekosta de tsy maintsy andro alahady foana ary fahadisoana faharoa ihany koa le hoe fieverana fa 50 andro katroka aorinan'ny paska ny pentekoty inona mahadiso an'izay raha mamaky tsara nio levitikosy toko 7 eo ny atsika de mahalala n'zao zavatra tianeniko zao hoe manamafy an'io koa ny nomeri toko 7 sy ny 7 rehetra de azonao vakina reo teny reo fa nalahatra tsara zany amin'ny levitikosy toko 7 reto avy no fotoam-pivavahana sy fanaterana fanatitra de nalefa noho ny sabata andro 7 voalohany de nalefa ndray ny paska faharoa andro 4 amby volana voalohany de aorinan'iny andro 4 amby iny a misy 7 andro firavoravona zany hoe efa mihoatra herinandro zany le paska amin'io a efa mihoatra herinandro zany le paska amin'io hoe 14 plus 7 zany hoe efa herinandro aorinan'ny paska de vity ny herinandro aorinan'ny paska iny a zay vo mety isy ny fijinjana ny voaloam-bokatra sy ny fanaterana azy any ampisorona de alahady ao arinan'zay zany zay vo aevaevan'ny mpisorona iny voaloam-bokatra iny zany hoe tsy misy mihitsy ary tsy nisy mihitsy ny hoe tao anatin'ny andro paska ny mpisorona no nanevaeva ny voaloam-bokatra satria iny mety ho andavanandro iny ary tsy mbola azo natao ny jinja vary sy nanao an'izany rehetra izany tamin'ny andro paska sy ny andro firavoravona fa tsy maintsy andro hafa zany hoe tsy maintsy mihoatra n'le 7 andro firavoravon'ny paska zany ao arinan'zay a zay vo mijinja ny voaloam-bokatra sy manatitra azy any amin'ny mpisorona de tsy maintsy ao arinan'zay zany ny mpisorona no manevaeva azy ka ataontsika zany hoe tsy latsaky le 7 andro io zany no fanevaevan'ny mpisorony dikan'zany a raha ataontsika hoe misy paska anankiray zany ataontsika hoe alarobia ohatra de 7 andro ao arinan'iny a andro firavoravon'ny paska finanana mofo tsy misy masirasira de ao arinan'iny 7 andro iny zany vo mety isy ny fijinjana le voaloam-bokatra de ao arinan'iny koa zany vo misy le hoe fanevaevan'ny mpisorona azy alahady de ray soary hoe alarobia zany ny paska mbola misy alahady ao arinan'iny a tsy mbola nanatitra mihitsy ny vahoaka ny voaloam-bokatra zany de tsy mbola nanevaeva zany ny mpisorona fa ataontsika hoe larobia paska de alarobia ao arinan'iny tapitra ny andro firavoravona zay le hoe herinandro de vita ny andro firavoravona ataontsika hoe alakamisy a mijinja vary le olona vita ny fijinjam-bary de manatitra azy a any ampisorona de ny alahady ao arinan'iny a zay vo manevaeva azy ny mpisorona zany hoe misy eo amin'ny ataontsika hoe 10 andro tao arinan'le paska tena izy zay vo nanomboka ny fanevaevana ny voaloam-bokatra de 10 andro zany zay a de eo am'izay vo manisan'le 50 dia raha zay zany jerena de anoany amin'ny atao hoe 10 andro tao arinan'ny andro tena paska zany a ohatra ny pentekosta 10 andro a fa tsy tombona mihitsy hoe tena 50 andro katroka io de zay zavatra zay zany no fanotsina lehibe a ataontsika averiko indray mandeha zany a ny tena pentekosta zany a de tsy maintsy alahady foana araky ny fanazavana ny ainga atao anatin'ny soratra masina ka noho zany de fahadisoana ny fiheverana sy ny nametrahana hatramin'izay fa ny pentekosta de 50 andro katroka tao arinan'ny paska diso satria tsy maintsy mbola misy aloha le herinandro de farafaratsiny iny a mihoatra kely a zany hoe ze alahady voalohany ao arinan'iny herinandro ny andro firavoravona iny no ataontsika hoe farany aloha indrindra azo ny mpisorona nevaevana ny voaloam-bokatra de eo am'izay izy manisan'lay 50 dikan'zany de tsy tompona mihitsy eo anatin'lay 50 andro katroka sady tsy maintsy alahady foana ka aitsio ny diso aitsio ny diso ary raha misy milaza hoe faminanina avy amin'Andriamanitra fampianarana avy amin'i Jehova dia za zany tonga de miteny araky ny teniko teo hoe tsy Jehova no nampianatra an'zany sahako ny miteny an'zany a
satria Jehovah nefa nampianatra hatrany am-boalohany iovakintsika Levitikos 7:20 fa ny tena Pentekosta dia tsy maintsy alahady. Araka io teny novakintsika io hoe alahady no anevaevanan'le voaloam-bokatra de manomboka eo manisa 50 de alahady foana ny andro fa 50 eo aorianan'iny ary tsy mikisaka ho andro andavanandro satria tsy maintsy apitsony sabata foana no anevaevanany voaloam-bokatra ka dia ampanetretena no anekentsika zany hoe diso zany ny fiheverana fa ny Pentekosta dia andro andavanandro na 50 andro katroka aorianan'ny Paska. Diso zay aloha zany ny amin'ny Pentekosta ary raha diniana le izy vakitsika kely indray ny 120 ao amin'ny Levitikos 7:20 ihany andininy fa 5:20 fa 1:20 azafady ary miantsoy izany andro zany ho fivoriana masina ho anareo ka aza manao tao zavatra akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby zany eny amin'izay fonenanareo rehetra. Io zany tsy misy zavatra nankalazaina mihitsy ao anatin'ny atao andro Pentekosta. Raha hitantsika zao ny 1:20 de hoe fivoriana masina natao tsy mahazo manao tao zavatra lalàna mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby zany. Hafa le Paska zany fahatsiarovana an'le hoe namoahany Jehovah ny zanak'Israely tamin'ny tana mahery tany Egypta. Fa amin'ny Pentekosta zany tsisy nininona tsarovana le izy fa rehefa tena raisinareo teny rehetra ireo manomboka any amin'ny 1:7 hatreto amin'ny 1:20 ito de azo tsorina sy tenenina amin'ny teny tsotra hoe fety ny voaloam-bokatra. Tena fety le izy ary fanaterana ny voaloam-bokatra ho an'i Jehovah. Zay zany no ilazana ny atao hoe Pentekosta. Fa za aloha manindry foana fa tsy maintsy andro alahady le izy zany. De rehefa aveo tsika mijery an'le hoe am'izao androtsika kehitriny zao ary raha fantatra am'izay hoe tsy maintsy alahady le izy de mbola azo tandremana ve sa tsy tokony ho tandremana tsony zany Pentekosta izany. Fa anna mafisiko tsara nylay datin'ny Pentekosta teo zany de zao tsika ety Madagasikara zany tsy afaka iambo mihitsy hoe mahalala ny tena datin'ny Pentekosta. Hafa ny Paska ny Paska zany de azo jerena tanteraka amin'ny daty, azo jerena amin'ny volana de tena hita marina hoe ity le 14 Nisanina na le 14 Abiba. Fa ny Pentekosta zany tsy fantatsika ety Madagasikara mihitsy satria tsy miankina amin'ny volana io ary io tsy 50 andro katroka aorianan'ny Paska zany io. Diso zany zay tena diso. Io ny tenin'Andriamanitra manambara zany fa raha tea fantatra zany tsika ny tena hoe Pentekosta marina de tsy maintsy mifandray isan-taona amin'ny zareo Jiosy na ny Israely any amin'ny tany misy azy. De antanitsika izy isan-taona hoe rovina no manatitra ny voaloam-bokatra ianareo. De omeny eo le daty zany am'zao zay manatitra voaloam-bokatra de amin'ny koa izy mameno le daty hoe amin'ny alahady aorianan'io no aevaeva lay voaloam-bokatra. De zay tsika zany vao mahazo an'le alahady voalohany de eo tsika vao manisa 50 de zay vao mahafantatra ny tena datin'ny Pentekosta. Ka zay atao raha ohatra ka tena tia fantatra ny tena hoe Pentekosta marina tsika. Mila mifandray amin'ny zareo le tena tompony any amin'le tena Jiosy any. De izy mahafantatra ny andro fanevaevana amin'ny voaloam-bokatra de omeny anao iny de omenao arinan'izay ny 50 andro alahady mifanarakaraka ny zavatra iny. De rehefa aveo hojerentsika zany hoe mbola tandremana ve am'izao andro ny fanekena vaovao sy izao misy atsika zao sa tsy ilaina itsony fa andao aloha jerentsika ndray le karazana andro firavoravoana fahatelo satria roa zay nitatsika Paska ndray Pentekosta ndray na ny fanaterana ny voaloam-bokatra na fety ny voaloam-bokatra no ilazana azy. De inona ndray zany le hoe andro firavoravoana fahatelo ato amin'ny Levitikos 7:20 ihany de manomboka amin'ny 7:30 ndray ny andininy 7:30 de hatramin'ny andininy 4:30. Levitikos 7:20 andininy 7:30 ka hatramin'ny 4:30 zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro 15 am'izany volana 10 izany no hiatomboan'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsan-kazo afotoana ho an'i Jehovah. Amin'ny andro voalohany dia isy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Afotoana no anateranareo fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary amin'ny andro fahavalo dia isy fivoriana masina ho anareo koa, ka anatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah ianareo
fara fivoriana izany ko aza manao tao zavatra akory. Ity moa le ohatrany hoe andro firavoravoana tsy rarahin'ny olona, rarahiny tsara ny Paska, ataony tsara ny Pentekosta. Fa ity hoe andro firavoravoana fitoerana amin'ny ratsakazo a, na hoe amin'ny tranony ratsakazo a, ny anarany. Ity zany tsisy mpanao zany, sady tsisy mpiteny, tsisy mahatsiaro. Nefa ny tenin'i Jehovah dia nipetraka tany am-boalohany hoe intelo isan-keritaona na intelo ao anatin'ny herintaona ny vahoakany a no tokony miseho eo anatrehany manao andro firavoravoana. Fa ny amin'ny azao ankehitriny zao zany a, misy moa Paska fotsiny, de tsy raisina amin'ny Pentekosta. Mety isy koa hoe Pentekosta ihany na Pentekote ihany a, tsy rarahina ny Paska zany. Fa misy zany manao an'izy roa tsara araky ny tena izy, araky ny fiheverany azy, fa tsy mahalalana, tsy mieritreritra na tsy tia lala akory hoe ahoana indray zany andro firavoravoana fahatelo zany. Ka io zany a fitoerana amin'ny ratsakazo io, dia ny daty a dia eo amin'ny 1440 hoe amin'ny andro 15 amin'izany volana fahafolo izany. Ka eto aloha zany ny zavatra tsorina, ity zany ny tena izy a dia volana fahafito.